ireo zay milaza fa candidat nefa manan-kirotana ankehitriny ary mitondra olona any amin'ny tsiara-dalàna ary zay indrindra no ankahirezako ary sorako ny mpitandro ny filaminana zay mbola ao anatin'ny maintien de l'ordre. Fandraisana andraikitra zany tsy mitsoka gendarmerie fa ny gendarmerie de manao ny asany a manao marche pacifique no poahano la clientèle de no milaza fa hoe voafeny situation tsy voafenao situation ary tsy hainao le situation tsy voafenao sady tsy hainao fa ianao nahazo vola. Olona ray ihany no fototry ny olana rehetra miseho ankehitriny eto amintsika dia Andry Nirina Rajoelina filoha teo aloha. Ireo zay milaza fa candidat nefa manan-kirotana ankehitriny ary mitondra olona any amin'ny tsiara-dalàna midina eny an-dalambe. Zany zavatra any dia milohako tanteraka mihitsy ary efa ampy angamba zay ny herisetra zay natao, ampy angamba an'izay ny fampiasana ny fitaovana zay hoentina andratrana olona avy any amin'ireo mpanao fihetsiketsehan'ireo ary zay indrindra no ankahirezako ary sorako ny mpitandro ny filaminana zay mbola ao anatin'ny maintien de l'ordre. Nanary ny zom-pirenena mahamalagasy azy izy nisafidy ho frantsay nefa misisika mafy ankehitriny teo fidina ho lasa filohan'ny malagasy indray. Efa ampelantanany daholo ny hery rehetra, ny rafim-panjakana rehetra, ny ACC, ny CENI, ny rafim-pitsarana sy ny rafitra rehetra mikarakara ny fifidianana mba hanamora ny fiverenany eo amin'ny fitondrana indray. Raha tsy orina dia mitetika ny anao fifidianana feno osika ampandany azy iverina eo amin'ny fitondrana indray. Ka izay zavatra izay no tsy eken'ny malagasy, tsy eken'ny ireo kandida zay mpifaninana aminy. Dia raikitra ny fidinana an-dalambe ampilaminana satria zo fototra izany. Fa ny mampalahelo sady mahasorena ny mpitandro filaminana zay tokony hitandro filaminana indray no nanan-kirontana voalohany. Manao herisetra amin'ireo mpitaky am-pilaminana, mandratra, mamono. Mbola azo antsoina ho mpitandro filaminana ve zany ireto mpitandro filaminana manan-kirontana ireto? Nodarofan'izy ireo bomba mandatsa-dranomaso ireo mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana. Vokatr'izay olona maro no naratra ao anatin'izany ireo kandida zay ho filoham-pirenena, ny olon-tsotra. Misy zazakely maro no saika maty raha nitranga Tetsitosy tamin'ny afako maly no resahana sembotry ny bomba lacrymogène. Fa mba iza loatra ny manome baiko reto mpitandro filaminana ireto raha manaraka ankaiky ny hetsika fidinana an-dalambe zay ataon'ny collectif des candidats. Ity colonel ity no mpanome baiko ireo zandary maherisetra eny an-toerana dia colonel Tojo Rawiljohn. rehefa tsy ara-dalàna matoa tsy ara-dalàna zay tsy nahazo ny alàna tsisy autorisation napetraka demande na autorisation napetraka dia tsisy koa zay autorisation zay zany dia nahazo réquisition ary zay andaminana ity tanàna ty avy amin'ny manam-pahefana maefa dia tsy maintsy nandray fepetra ka lidina an-dalambe tokoa ary zareo androany. Mampalahelo sady mahasorena zavatra ataon'ireto mpitandro filaminana ireto. Mahasa mamono mandratra ny malagasy zay pretan-drazana aminy. Tezitra mafy koa Tilela Maitsoambo. Aminy manokana dia ity olona ity no tompona andraikitra voalohany amin'ireny herisetra rehetra ataon'ny zandary ireny. Dia i General Serge Gélé. Ambany fiahiny daholo ireny zandary ireny. Eny na dia colonel Tojo Rawiljohn azy. Ny tena mahasorenany koa Tilela Maitsoambo amin'ity general ity dia le izy rehefa miresaka mpanao gazety matikambo manindraindra tsy mikatsaka afa-tsy ny hoe fitandrona filaminana. Nefa ny zava-misy ankehitriny dia vahoaka mandeha am-pilaminana dia korontanin'izy ireo rarafan'izy ireo amin'ny bomba mandatsa-dranomaso. Filaminana ohatrany ahoana zany tandrony ity general ity? Ndao inotsika ny fanehoan-kevitry koa Tilela Maitsoambo. Eo mihitsy inga segy Monsieur Gélé, za tsy teny hoe mon général satria tsy général ko mihitsy isegy. Misy amilay misy tay amin'ny amana ary fa manao interview. Ho nenay maramila nenay so za leoko mihitsy maty fa tsy tafaverina nina moa zany 2002. Nenay mitandro fandripalemana pour ninona? Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao.
fandriam-pahalemanina mitandro filaminana iny lisany nareo gendarme reo ny bavure isan'andro ary gendarme ohatra gendarme ny peny fanjakana mandoha volany gendarme ary fanjakana no mandoha ny andamiteny gendarme misy sansandro eny amin'ny lala rehetrarehetra miaraka lacrymogène reny lacrymogène efa tsy haiko 25 € sa ohatriny inana anankiray fotsiny olanina fotsiny eny ka fandriam-pahalemana inona fandriam-pahalemanina ny ianao engagele ianao milaza fa azay ma tsy andraindraikitra tany mpilamina. Ny resaka tamin'ny mpanao gazety Général Serge Gillet tamin'ity herinandro ity nanindraindra mafy fa tsy hiverina tsony ny zavanitranga tamin'ny 2002 hoe ramandrika fifandonana amin'ny samy malagasy tafika sy ny zandary tsy hiverina tsony zany hoy Serge Gillet. Nefa ny zava-misy ankehitriny toy izy ireo indray no mandrangitra ny vahoaka, mandrangitra ny miaramila, miantsiady, manao hevitra zay atezitra ny vahoaka. Kotilela Maitsoambo mahita fa izy ireo mihitsy manao fomba rehetra mba hiverenany 2002. Mazava ho azy fa mifanohitra amin'ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety zavatra ataon'izy ireo ankehitriny. Ndao enotsika ny fanehoan-kevitry Kotilela Maitsoambo. Olona tsy maninsa maninona any Tanjombato manao marche pacifique no poahano lacrymogène tonga hatrany andrasany sekoly akizy kely mianatra kofona amin'ny lacrymogène zany ve le fahaizanao ngiala gele zany fahaizanareo gendarme akizy mianatra akizy kely tsy maninsa maninona kofona amin'ny lacrymogène ary bavire sanasandro ianao tokony andraikitra satria ny amin'ny miaramila na ny gendarme de tsotra ho an'le olona eny amin'ny sur terrain ouais la discipline faisant la force de l'armée il importe que tout supérieur obtienne par ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les assistants. Que les ordres soient exécutés littéralement sans hésitation ni murmure et l'autorité qui le donne en est responsable. Ils sont responsables et non je l'ai responsable. Et non chapeauty nina mo zany fahifanandretra ao amin'ny gendarmerie ao na tsy hainao ary farany gradé indrindra fa ianao akaikiny andro rajoely ianao secrétaire d'état de ianao daholo ny sapoty rehetraretra na revue militaire na resaka ina moa zany resaka fanambarana ataon'ny gendarme de ianao foana milingilingy aminazy satria ianao fantatry ny olona. Saika zava-doza ny daroka bomba zay nataony zandary Tetsitosy. Sembotra saika maty ny zazakely tao anatin'ny CSP2. Sembotra ihany koa ny zaza mpianatra. Ny olon-tsotra nanatevin-darana ny hetsika ny kandida 12 no darofana bomba nefa tsy nandroba, tsy nanimba fananan'olona, tsy nanakorontana fa nitaky zavatra mpilaminana amin'ny fampanaran-dalàna, mitaky fifidianana madio, mitaky ny ialan'ny olona zay manana zo-pirenena vahiny tsy ho kandida ho filom-pirenena. De zany zavatra zany no sany mpitandro filaminana midaroka bomba ny vahoaka malagasy tsy manantsiny. Ny tena mahasorena ihany koa amin'ny fandraisana ndraikitra ataon'ny mpitandro filaminana. Hitan'izy ireo tsara ireo mpanaradiana Andry Rajoelina manafika olona mandeha am-pilaminana an-dalambe, manafika mandratra olona eny na dia manimba fananan'olona azy. Ohatra raisitsika fiaran'ny Ravalomanana hitantsika amin'izao sary izao. Torahan'izy ireo vato, hazo. Zay zavatra ampelantanan'izy ireo dia torahan'izy ireo amin'ity fiara ity. Zany ve mba rariny aiza mpitandro filaminana amin'izao korontana izao. Ireo vahoaka pidina an-dalambe mandeha mpilaminana mbola tsy nanimba fananan'olona dia daroka bomba no sitriny fa ireto dia manao zay daniny kibony dia tsy hitany mpitandro filaminana. Zany hoe hita mazava tsara fa mitanila ireo mpitandro filaminana satria vola ny tiany zareo fa tsy filaminana. Ndao enotsika ny fanehoan-kevitry Kotilela Maitsoambo mahakasika ny raharaha ity.
de avy eo a mitaky ny retsy le kongorotony TGV retsy mitaky ny olona voakarama reny mitaky de aiza ny gendarme anao monsieur Gélé, aiza ny gendarme anao am'reny, avela fotsiny le olona ifandratra hiady any de ianao zany mieritreritra fa ianao mitaly filamena maîtriser anao situation am'izao, ianao misotay amin'ny amany io de hoe tsy velako iverina ny 2002 iveriny 2002 io raha zao ny zavatra ataonareo zao. Raha akizy any ampianarana kofina amin'ny lacrymogène, akizy mianatra, akizy tsy manatsiny de anao milaza fa hoe voafeny situation, tsy voafenao situation ary tsy hainao le situation, tsy voafenao sady tsy hainao fa ianao nahazo vola zay fandehan'izy. Monsieur Taïber fa manao interview za zay gendarmerie za ina nataonao tamin'ny masakra tany Kongo, tsy masakra koa fa hécatombe tany Kongo nataon'ny gendarmerie, aiza ny ankety fa reo rehefa incompétent, rehefa tsy mahay ninina, rehefa maty ny matombola de tombolo mba afody io vava io zany tena marina. Eto ampamaranana hita miariary fa diso toerana ny fandraisana andraikitra zay ataon'ny mpitandro filaminana ankehitriny. Tsy fantatra hoe tsy hain'izy ireo aiza ny fototry ny olana, iza no nahatonga olana rehetra mitranga ankehitriny, iza no tena mpanakorontana, na koa mety fantatra izy ireo ihany fa izy ireo dia jambany vola, tsy maintsy manaiky ny baiko avy amin'olona zay mameno ny paosin'izy ireo. Raha mpatsiahivina kely ny mpitandro filaminana ny fototry ny olana rehetra ankehitriny dia ity olona ity, Andry Nirina Rajoelina, manana zom-pirenena vahiny izy, nanary ny mamalagasy azy. Raha tena te hampandry ny filaminana ianareo dia raisona ndraikitrareo makasika ty olona ity. Andry Nirina Rajoelina, filoha teo aloha. Diso tanteraka ny fandraisana andraikitra zay nataonareo mpitandro filaminana, erisetra vono nataonareo tamin'ireo mpidina an-dalambe, mitaky ny fampanaran-dalàna, mitaky fifidianana madio, indrindra fa tsy manaiky ny olona manana zom-pirenena vahiny ho lasa filoham-panjakana, ho lasa filoham-pirenena. Noho izany raisona ndraikitrareo tsy njovy ny ho avin'ny Madagasikara, tsy njovy ny ho avin'ny taranaka faramandimby. Zay ny vidéo-tsika androany, azadino misabone sy manisy jaman'ny vidéo-tsika amin'ny manaraka indray.